ohatra afa-tsy mitoekareny resaka vola resaka croissance économique misitsika fa les avantages sociaux sy environnementaux zany momba ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana tsisy mijery dia zay moa manao sosokevitra efa nataony hatramin'izay io le triumvirat de la bonne gouvernance fa les GPS na hoe gouvernement le privé sy ny société civile sisa amin'izao fotoana zao zany no mijery zay lafina ara sosialy sy momba ny tontolo iainana zay zany hoe le resaka durabilité environnementale na développement durable na ankapobeny fa ny fikarahana afaka ny fanjakana ny secteur privé sy ny mpamajora isaky croissance économique foana ny fatoany fa atao any amin'ny lalana faharoa resaka responsabilité sociétale sy environnementale. Za zany mieritreritra mihitsy amin'nampo manokana ty fa tena tafaverina ao anatin'ny ordre constitutionnel tokoa Madagasikara fa tsy tafiditra ao anatin'le état de droit satria ny fampiarana ny lalàna sy ny risorisy zany ny kolikoly amin'ny ankapobeny mbola tsy afaka misy mandrakitiana na tsika samy malala ohatra fa tahirikevitra bien cause ny transparence internationale zany fa tsy zany zany fa ny secteur de gouvernance eto amitsika zany justice ny gendarmerie ny décentralisation dia anisan'ny telo voalohany tatao hoe dimy voalohany foana amin'ny secteur misy corruption be indrindra eto Madagasikara aizany vahaolana efa natsehan'ny fanjakana izany zavatra. Amin'izao fotoana izao le orinasa vahiny izay mitandraka miverina fa hoe misy impact betsaka amina resaka tontolo iainana izy hoe efa hoe zany misy fahisan'ny ara-bozafiasa. Nenay moa zay miteny fosiny azy satria manao interpellation fa zay moa tsy mampiatra lalàna fa fanjakana mampiatra lalàna mila apetraka tsara fa misy olona koa manafangaro resaka. Ny tena miandraikitra indrindra momba zany dia ny office national pour l'environnement. Izy zany manao ny étude d'impact environnemental ary izy ny guichet unique momba fanomezana permis environnemental sy ny manaovana suivi environnemental eto amin'ny firenena. Io dia mila fanontaniana koa satria narefy mihitsy ny ONE nandritry ny crise. Zany hoe misy lalàna zany na amin'ny loi sur les grandes mines na ao amin'ny messier izay mikasika ny impact environnemental zay tokony amboarina amin'izao fotoana izao satria tsy mahavelona an'le ONE izy raha atahorana koa zany mety ho faty ho azy le ONE. Misy koa resaka tatoraty hoe ho averina any amin'ny fanjakana indray zany antara ndraiky toa ny sasatsasana zay dia tsy manaiky an'izay mihitsy satria efa natsangana zany orinasa mba aleo tena amin'ny fanaraha-maso ny fiantraikana ara-tontolo iainana sy ara-sosialy an'le ny asa fitsandrana rehetra misy zay eto Madagasikara.